Ramatoa mialrajoel mananjanao amarenana zay renotranao koa no elikitodiananao sy vesahana aminao amin'ity androandroany ity. Fantatro fa sarotra ny andraikitra sy ny toerana misy anao satria non seulement vadina filoham-pirenena anao fa reniny fa sady reny misy telomenadazana kokoa ianao no reny malagasy manontolo satria fantatro tsara ny hoe rehefa vadina filoham-pirenena anao dia reny malagasy manontolo. Ramatoa mialy manana zanaka telomenada ianao koa tena tianao, tena maminao, tena hoe fierté anao, mahasarotiny anao, mahafatifaty anao ary tena fifalinao no mijerana hoe salama, bolangina, mahay, tafita amin'ny fiainana, tsy orininina na sakafo na fitafiana mirehetrarehetra ary manana joie de vivre eo amin'ny fiainana, tsy misy angambany reny tsy maniry ny zanany ohatran'izany. Ary tadidiko teto amin'ny réseaux sociaux, tsy tadidiko na TikTok na Instagram izay na Facebook fa nisy nanao harcèlement zanakao ary nijoro ianao tamin'izay tezitra tena niaro ny zanakao ce qui est normal. Ny reny rehetrarehetra dia manao an'izany daholo manoloana ny zavatra tsirariny miantra amin'ny zanany. Tsy misy reny angamba ka hitazana fotsiny ka hiteny hoe rotsika ataovy ihany dia avela hoe nafatiny ao fa miaro. Azadina nefa madame mialrajoel fa manana zanaka hafa ankoatran'izy telomenada ianao dia ny vahoaka malagasy tsy mizara hoe atoko na firehana na foko na fiodirana na finoana fa niza ka malagasy mipetraka eto Madagasikara dia zanakao avokoa amin'ny mavadiny filohanao. Ary tsy izay ihany fa raha tsy diso ny fitadiako dia ianao koa no nanangana ny association fity izay nentinao niarovana ny zaza mambehivavy izay hiara-ny herisetra ara-nofo na ara-tsaina. Madame miala pire no nahazo ny zanakao telomenada naterakao dia izay niara-ny harcèlement teto amin'ny réseaux sociaux no iainan'ny ankizy amin'izao maty voatifitra tena nitaritaritina ohatran'ireny hoe fatina lika reny nanaovany soi-disant tany filaminana anazy nisy tovavy potika ny fitombenana nipoahany gaz lacrymogène, misy zazakely potika ny tarehany, misy zaza menavava roa maty sebitra, misy mpianatra tany amin'ny faritany rehetra tany misy maty misy maratra ary vao maly tao abevelan-tanana nisy zazakely voavy natao opération dia noho ny fahaseporana amin'ilay gaz lacrymogène nalefa dia voatery niala ny fandriana ny ataka. Andao ataontsika hoe ireo tanora nitaky jerosorandro andao tsika atao supposons hoe zaza maditra zareo hoe midongo izany dia misy fitenenana malagasy izay manao hoe zanaka tiana tsitsitsiana rotsakazo. Ok, andao atao hoe nanafraina reo fa hono le rotsakazo nataonareo ve fanagadrana fanongirana ny aina fanongorana moa zany fanalana fanesorana ny aina fandratrana zay ve le tsorakazo sahazany reto tanora reto kanefa azadiny tompoko fa tsy ditra velivelona ataon zareo tsy aitraitra velivelona hoe te hikorotana fotsiny izy na hoe mila vaniny fa tena mangataka jerosorandro fahazavana sy aina zany tompoko zo fototra feno amin'ny maha-olombelona zany besoin vitaux zany ohatrany rivotra na mamono na mamelona rehefa eo na tsy eo. Mba manontany anao ramatoa mialrajoel raha mangataka mofo anao hoe zanakao dia ame anazy vato ianao minao fa tsisy ray aman-dre manao an'izany angambany tsy misy ray aman-dre manao an'izany ary raha ataontsika hoe maditra ary le zaza isika reny be fitiavana tena be fitiavana tsika ary tsika reny indrindra ary le miangatra kely an'le zanaka maditra iny hoe mitady tolo hoe moyen hoe ahoana nanaovako an'iny zanaka iny mba hoendra sy ho tamanato hatrana sy miova dia tena hoe manome fitiavana anazy fentsika atongava izany ohatran'izay sosialy le tena le ivelany vala mihitsiny le maditra iny mihitsy nandany iny fotoana iny mihitsy ny tena tiany sy tena hoe ataon'izay iverenana ao ambala ary tsy misy reny tranquille zany angambany hoe matory eo amin'ny efitranony dia nefa ny zanana tsy ambadika misy marary na misy nona na misy mikikika amin'ny tomany tsy matory tsy possible izy reny hoe
ho tranquille am'izany hoe mandry am-pilaminana am'izany. Ozy izy ilay philosophe Platon zay hoe ny fanjakana ray izay tsy mahita ny ankizy ho tahaka ny zanany a dia tsy ho afaka hanana fiadanana mihitsy. Eny tompoko, haiko fa tsy tompona andraikitra ny tafika ianao fa kosa reny ianao, vadiny andray matofoloha ianao. Normalement raha ny tena tokony ho izy dia isika vehivavy no akaiky indrindra amin'ny vaditsika. Tsika ny premier fanina amin'ny vaditsika amin'izay zavatra rehetrarehetra ataony, indrindra moa ka hoe misy zavatra mahafinaritra tsika nataony, isika ny conscience amin'ny vaditsika. Ary fierté atsika zany hoe vaditsika zany a, rehefa manao zavatra tena mijoro mihitsy hoe vadiko izy zany vadiny. Manoloana an'izao zavatra misy izao nefa ny ramatoa mialy a dia mino zahay fa tsy ho fier ianao raha mahita an'ireto raha latsaka be da be raha ny zanakao, raha nafoy ratra gadra mahazo an'ireo zazareo. Mino zahay fa manana fonofy ihany ianao, mino zay fa mbola ao le fondreny anananao ary tsisy reny mazaka na tsy naterakao arany na tsy nateraky ny kibonao arany tsy misy fondreny mazaka amin'ireny zavanisy teto amin'ny firenena. Mahita an'ireny zazakely tanora isan-karazany maty mitsitra rehetrarehetra maratra reny, tsy misy fondreny mahazaka an'izany. Ary na ny biby arany dia mbola miaro ny zanany. Zay fondreny zay azoko antoka fa mbola ao aminao maharenanao. Dia io fondreny io tompoko, io fondreny anananao io no iangaviko anao androany raha sitrakao mba entinao miresaka amin'ny vatanao mba hanome baiko ampisahatra zao zavamisy zao. Manana didy sy andraikitra lehibe amin'izao zavamisy zao ianao. Tsy titre honorifique no maha premier dame anao fa responsabilité. Misy teny malaza zay be fitenin'ny olona le hoe derrière un grand homme il y a une grande dame. Zany hoe ny lehilahy anankiray mahery na mahomby amin'ny fiainana dia misy vehivavy iray misotonirana azy ao ambadika ao dia tena hoe vehivavy tena azo niteherana. Io fahefana anananao amin'ny vadinao io indrindra tompoko no anairako anao androany. Manaiky izao zavamisy izao ve ianao tompoko? Manaiky an'izao tena hoe solidaire amin'izao zavatra misy ankehitriny izao ve ianao? Nahoana ianao mangina? Tena efa ely zay ny andry anao iteny zany raha tsy resaka fa tsy raha ny tanora maty be da be tena mbo malazy reny fa tsy ny teny fanangina ianao. Nefa raha tsy diso za dia ino ty izy porte-parole eo anivon'ny fikambanana iraisam-pirenena iray ianao ny amin'ny violence contre le genre. Dia eto Madagasikara nefa pire noho izany ny zavamisy satria aina no resaka eto, aina tompoko. Mampilany mansainao ve tompoko ilay silence assourdissant? Mampilany mansainao ve? Tsy resaka politika zao ataoko zao, tsy miresaka amin'ny mpanao politika fa reny iray miresaka amina reny anankiray mahalona ny fahoriana mahazo ny zanany. Oui, kely sy betika ary tsisy dikana mahalona ny voninahitra ao. Mety tsy hanompo maso an'ity vidéo ty koa raha angambany ianao kanefa na iaino na tsy iaino zao teny zao ianao dia atsipika ihany ary tiako fantatrao tiako tsapanao fa tsy madio amin'izao ny tananao raha mitazapotsiny sy mangina ianao. Tsy madio amin'izao zavamisy zao ny tananao raha mitazapotsiny sy mangina ianao. Makasitraka tompoko.